misy ilay fandaminana tena manerana ny renivohitra moa zany inona ny tanjona? Tanjona ve? Tsy efa mazava be ve ny tanjona? Tanjona dia mba hisin'ny le fandraisana tamina vahoaka ihany hoe ny tsena natao hivarotana dia alamitsika koa no na dia izany aza satria korotana be ny arabe ho an'ny fiara sy ny ireo natao afaka mandeha amin'izany. Izay teto mijery misy lalana tokony afaka ho alian'ny fiara zao tato Ambatoato dia lasa tsena. Dia hiezaka izay mba miresaka manazava ny olona hoe verina lasa lalana io. Anamboatra tetezana azy zay satria misy olona maro eto amin'ity toerana ity misy tetezana efa tsy mazaka olona tsony anankiray ihany izy ao raha tsy diso anankiray dia ampiana roa mba hampalakilaky le fivezivezen'ilay olona ao. Dia hitanareo le lakan-drano ao koa feno fotaka fako mba hialantsika amin'ilay rano be efa tamin'ilay asa natombokay ato amin'ny rotsirotsy sy ato Andravoahangy satria io kanaly io mila madio. Dia ezaka tsika hitanan'izay asa natomboka izay ary iny tanjona ange dia tsotra mba afahantsika mpiaramonina eto Antananarivo mba anana an'izay hoe tanàna mba hisy fivoarana na dia kelikely fotsiny raha n'izao fotoan'izao fa mba tokony ho tsapany rehetra hoe hiezaka tsika hitady an'izay fivoarana izay. Afaka firina ny verina hoe hisy ny filaminana anatin'izay fanadiovana tsena. Hatreto tsy afaka manome fetrandro anao satria hitanao misy foana ny fanoerana rehefa misy fandrosoana amina fandaminana. Izay no iangaviako ny mponina Antananarivo. Raha ohatra ka manao an'izao izahay atao fitantanana Antananarivo dia ho antsika mpiray-monina rehetra ihany. Tsy manana tombontsoa manokana ny PDS na ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanadiovana sy ny fandaminana fa ho an'ilay hoe fiarahamonina mirindra dia tsy maintsy mametraka an'izay lamina izay tsika. Ia, dia momba ny PDS moa zany dia hoy Andriamatoa PDS indray zany. Nenahy dia tsotra be izay fanarahan-dalàna izay aloha no masaka ato an-tsaiko. Apetrakitsika foana hoe ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra, ny tsena ho an'ny mpivarotra, ny arabe ho an'ny fiara sy ny moto sy ireo natao ho andeha amin'izany. Fa io izay foana moa ny olantsika rehefa misy mifandraisana andraikitra memenina ny olona. Raha tsy tanàna manana lalàntsika, raha tsy tanàna manana disiplinitsika aza mieritreritra fa handroso ka izay no entina hitaritana amin'ny mpivarotra indrindrandrindra satria mpivarotra moa resanao efa manentana izay dia nizao mpidira any anaty tsena. Mitovy amin'ny asa efa nataon'ny polisym-pirenena teo aloha ihany hoe manentana aloha izay izao tsy maintsy goavy kosa ny fotoana hampiatra ny sazy koa izahay. Fa raha samby ianao n'ity atao eto amin'ity tanàna ity tsika dia vitanareo mikorotana isetra. Ka dia tsy midika akory izany fa didi-jadona no atao rehefa mandeha mampiditra an'izay lafiny rehetra izay ao anatin'ny fanarahan-dalàna fa izay hoe fiarahamonina mirindra mba tadiavintsika eto amin'ity tanàna ity. Ia, resaka mpivarotra moa zany no tena voatoanton-dresaka zany raha vao i PDS zany no miteny dia napetrany tsara mihitsy teo hoe menimenina hoe izy ny olona rehefa tena marina zany menimenina ny olona rehefa misy ny fandraisana andraikitra satria maninona? Satria ilay olona mandray andraikitra dia tsy mametraka ny fomba tokony hoentina andraisana an'ilay andraikitra. Mifandraika be amin'ilay zavatra niteneninao teo Andriamatoa PDS hoe sanatria hozy izy ianao hanao didi-jadona. Nefa dia izaho no teneninao fa ny mahasitrana an'ity firenena ity dia ialako tsiny amin'ny fitenenana fa didi-jadona fa saingy kosa didi-jadona manahoana. Didi-jadona tena mitondra any amin'ny fampandrosoana sy didi-jadona tena tokony ho hitan'ny olona zany fa ety ho amin'ilay firenena zany. Dia izay ny tenenako hoe tena didi-jadona nefa no tokony hitondrana an'ilay izy. Fa nefany tena didi-jadona koa io zavatra resahanao io amin'ny fomba firesakao sy fomba fanazavanao anazy. Dia ialako tsiny fa ilay didi-jadona ataonareo izay nefa ilay didi-jadona tsy mety miteraka fikorotanana zany sy miteraka fahasorenana satria maninona no miteny an'izay. Satria ilay didi-jadonareo didi-jadona tsisy vahaolana. Resaka mpivarotra hozy izy ianao no tenenina dia sahanao moa zany no miteny eto mampitahana azy ohatra ny an'ny polisym-pirenena teo hoe
mampitandrina aloha nareo fa ho avy amin'izay nareo amin'ny fanasaziana. Fa inona nefa n'le vahaolana narosinareo ka hoentinareo anasaziana n'le olona. Teny tsipiko aminareo tompona andraikitra rehetrarehetra dia ity, indrindra fa ho anareo ao mpitondra ny tanàna. Aza mijery fotsiny lafiny anankiray nareo rehefa hanao zavatra. Ampitao foana fiainanareo sy ny fiainan'ny olona satria ny fiainanareo ne tsy mitovy amin'ny fiainan'ny olona. Nareo milamina nareo amin'ny fivelomana andavanandro. Karama be nareo, metimety ny fiainanareo, manana trano nareo, ny zanakareo mianatra amin'ny fianarana raitra, nareo manana fiara tsy mivaky loha amin'izany hoe andeha hanenjika bus ny any. Tiako tenenina ao anatin'izay dia hoe jereo foana ihany ny fiainan'le olona satria izay no antony anaovan'le olona nareo amin'ilay toerana eo. Ekeko fa ny PDS tsy ny vahoaka nanendry anazy fa taddio fa ilay maire izay nisoloana toerana teo dia ny vahoaka no nametraka anazy teo mba hijery ny fiainan'ny olona ara-tsosialy izay. Ka raha ohatra hoe tonga avy any nareo dia tsy mirarahan'le fiainan'ny olona andavanandro fa eritreretinareo mitovy amin'ny fiainanareo ny fiainan'ny olona hoe milamina dia avy avany amin'izay nareo. Raha ohatr'izay ny zavatra mihitsy mantsy dia tena manaiky anao zato isan-jato hoe nareo kosa milamina ka maninona nareo tsy manara-dalàna. Nefa ny taddio fa nareo milamina ireo mihitsy ary ny tena tsy manara-dalàna fa manao zavatra tsy mety nandray. Dia izay no antom-pisianareo zany anaovan'le vahoaka malagasy anareo mba hijery an'izay sosialy izay, fantary le fiainan'ny olona andavanandro mba hahafahanareo mitady vahaolana amin'izay. Satria raha ny teninao eto izao dia zavatra tena ozy ako hoe tsy mba tsy lôjika mihitsy zany zavatra teneninao zany hoe mpivarotra andana mitsoa anaty tsena nareo. Mba fantatrao ve tsy haiko ianao na efa nijery ny resaka tsena eto Antananarivo ianao PDS vao niditra teo amin'ny toerana io, efa mba fantatrao ve ny tsena an'Antananarivo izany fa feno ka hiditra anao inona any ary le mpivarotra ka ngamoreo raha hiditra ao dia hoe mijoro fotsiny fa manana entana velarina nareo misy toerana tokony natokana ho an'ireo zany. Anaiky an'izany ve ilay mpivarotra efa ao anatin'ny tsena hidiran'ireto aty amin'ny sisiny reto ho any anatin'ny tsena indray. Zany mila vahaolana daholo zany fa tsy tenitenenina foana fotsiny midirina reo any anatin'ny tsena. Dia inona le vahaolana ny zavatra fantarina voalokony koa dia izao ny vahoaka malagasy rahantsika efa mifantatra fa sahirana tena latsaka katerina zany ny vahoaka malagasy. Izay no nahatonga io resaka fivarotana io nirongatra be. Eto tsy hoe eto dia manome tsiny ny mpitantana rehetrarehetra tany aloha nahatonga ny varotra amoron-dalana tena hoe nirongatra be ohatran'izao eny amoron-dalana satria reo izay tany aloha zany efa tsy nahay fea tsy nahay tantana ny vahoaka sahirana dia zarany ary misy an'io toerana io ka tsy nirarana intsony izay manara-dalàna sy tsy manara-dalàna aminy fa dia tonga izy nanao fivarotana tsy nisy fanakatsakanana. Raha misy ary ny fanakatsakanana dia mandeha konko ny halatra sy ny sisa ataony ao amin'ny groupe rany commune ao zany nampisavorivory teto daholo aza tsony ny avina reny teboka kely maromaro reny fa mila jerena reny raha te hijery vahaolana ianao. Eto dia androso vahaolana ihany izay zavatra tokony atao ity. Tiako ambara amin'izay zany dia hoe alohan'ny ampiasanareo an'le sazy dia mijereva aloha vahaolana. Jereva aloha vahaolana fa rehefa mahita vahaolana nareo dia ampiarina amin'izay ny sazy ho an'izay tsy manaraka an'le vahaolana. Fa tsy mety raha tonga dia atao tery vahimanita toy ny voay io sady marary ny mahamendratra hoe misy voay eo aminao marary anao le izy dia tonga avany zany ny dokotera dia tonga dia itery an'le izy fotsiny. Tery le hoe tery vahimanita marary amin'izay izy dia tsy maintsy mikaikaika izy tsy maintsy raikitra. Zay ny mahatonga le gidragidra entre mpivarotra sy ny commune. Tsy tsapanareo zay ka ozy izy ako hoe raha tena tia hisisika amin'izay hevitra ao zay ary ianao dia andamo ary fa ho hitantsika eto indray fa hisy indray ny grevy entre mpivarotra sy commune izay afotaka atsy ho atsy. Andramo ange dia io dia raha ohatra tsy misy an'izay dia felao ny tenako izao dia anisan'ny manana vahaolana tena mahomby afaka hitondrana ny mpivarotra amoron-dalana sy mahavasehatra maro. Resaka mpivarotra no hodiniantsika hovahana fa nefany dia amezako toky anareo fa sehatra maro no voavaha ao anatin'izay rehetrarehetra izay na ny embouteillage na ny voavaha anatin'ilay sehatra tsy ho ary voatanisa eto izay fa manjary lava be vidéo afaka mampiantso anahy nareo raha ohatra ka ilainareo. Zaho aloha tsy anatona hoe andeha ho any satria tsy fantatro koa na ho raisinareo na tsy ho raisinareo fa afaka mampiantso nareo ka raha ohatra mampiantso nareo dia vonona ny tenanay satria hoentina hampandrosoana firenena izay. Ety tendray sasany mitady plasy na mitady toerana tsisy resaka plasy na fitadiavana toerana tsorona ny marina. Raha ohatra kosa ve sahirana any ianao andaniny fotoananao sy ny andro rehetrarehetra mety mba misy ihany ny zavatra hoe mba tokony valim-pitiavana sy tambiny ho raisinao fa ny an'ny tena zany dia hoe fitiavana an'le firenena mba handroso afaka ambroso amin'izay sehatra izay tsika à condition ka hoe atsona ny tenanay
antanina ny hevitra sy ny teknika mety anaovana an'izay zavatra izay, fa tsy ny tenanay aloha tsy andeha hoe andeha anantona ho any satria araka ny fombarako teo mety tsy ho raisina ny tena raha ohatra ka makany mila tsy tsonatsona natony vinanto tsy mahaleo fosa zany zay ngamba no mahalaza anazy zay fotsiny le izy rehefa manao zavatra fean'le izy zany de zay aza manao terovahimanitra araka ny saim-patatrao fa analyseo aloha ny situation efa nisy teo amin'le izy hoe inona natonga ny olana atraizany alalan'le olana fa rehefa misy ny olana de tsy maintsy misy ny vahaolana fa ny olana fotsiny ny tompona andraikitra mandroso an'le vahaolana ndraindray tovomaika miteraka olana satria manino satria tsy mahatsapa an'le zavatra misy izy tsy nanao analizy ny zavatra efa nisy izy atsipony mitady ny atandroko miomby atsipony teny eny ambony malala ho anareo tompony andraikitra vonona ny tenanay raha ohatra ka misy ny fiaraha-miasa sy fifampiantsoana andiniana an'izany.